Onolotra ny arahaba tompoko raha mahakasika ny fizotran'ilay rivodoza elo azy tamin'ny tolakandro teo izy dia tany amin'ny ilany andrefan'ny distrikan'ny Bourgine i Port Berger efa andalam-pidirana ao amin'ny faritry Boeny. Raha ny rivotra entiny dia efa niena dia niena satria manodidina eo amin'ny 50 na 80 kilometatra isan'ora mizotra mianatsimo andrefana izy. Raha mahakasika izay fizotrana izay hatrany dia hiazo ny faritry Boeny izy ary vinavinaina hivoaka ny ranomasina ao amin'ny rampitso maraina any amin'ny faritry Melaky. Araka izany ara dia mahazo filazana miloko manga na filazana fa mbola mila maila hatrany ho an'ny Sava, Analanjorofo, Bealanana, Befandriana Avaratra ary Mandritsara. Mbola mitondra rotsakorana betsaka any amin'ny faritra izay andalova moa sy ny manodidina azy ity rivodoza ity. Araka izany ara dia mahazo filazana mifabetsahan'ny rotsakorana ho an'ireto faritra ireto, filazana miloko mena ho an'ny distrikan'ny Ambilobe, Ambanja, Nosbe, Bealanana, Analalava, Antsohi, Mahajanga voalohany sy faharoa, Marovoay, Mitsinjo ary Soalala. Filazana miloko mavo kosa ho an'ny Befandriana Avaratra, Bourgine i Port Berger, Ambati Boeny, Besalampy ary Maintirano. Ho an'ny mpampiasan'ny ranomasina amin'ny morontsiraka Atsinanana miainga avy eo Atsiranana ka hatrany Toamasina ary morontsiraka andrefana miainga avy eo Atsiranana ka hatrany Morombe dia entanina mba tsy hivoaka iandrika mihitsy aloha mandrapalasa ity rivodoza ity satria mbola mikorotana tanteraka mihitsy ny ranomasina, mety hisy oram-baratra izay arahana tafiotra sy mandrivotra zany ny andro ka mety hanonja be na aherin'ny ranomasina. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina tomanana mbola betsaka hatrany aloha ny rotsakorana aty amin'ny faritry Boeny, Melaky, Belontsiribina, Miandrovazo, Kandreo, Maheva Tanàna ary ny faritry Bongolava. Azo orana tandrifindrahona ihany koa indraindray na aty amin'ny faritry Menave. Ny morontsiraka Atsinanana miainga avy aty Sambava, Antalaha, Analanjorofo, Atsinanana, Vadivavy-Fitovinany ary Atsimo Atsinanana moa dia mbola hisy ihany ny orana tandrifindrahona fa mety hisava ihany moa zay. Ho an'ny afovoantany dia andrahona na anjombona amin'ny akapobeny mety arahana erikerika manify na orana malefaka tsy tapitapy ihany. Ho an'ny tendrony avaratra sy ny tapany atsimo Madagasikara kosa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Raha ho an'ny tolakandro indray ary dia azo orana hatrany aloha ny aty amin'ny morontsiraka Atsinanana sy ny tapany avaratry ny nosy raha tombaranao betsaka hatrany zany aty amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Ny tapany atsimo moa dia saiky mbola mitoetra ho maina hatrany. Ho an'ny afovoantany kosa dia andrahona mety arahana orana tandrifindrahona mitsitokotoko ihany na manila ihany zay indraindray. Raha mahakasika ny vinan'ny maripana kosa indray dia tafiakatra hatramin'ny 7-30 degré hatrany aloha aty amin'ny atany atsimon'ny Madagasikara raha manodidina amin'ny 4 na 7 degré ho an'ny afovoantany. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny zoma kosa indray ary dia andrahona mety arahana orana malefaka indraindray ny morontsiraka Atsinanana raha saiky miandrandra orana avokoa ny faritra sisa rehetra. Fanamariana hatrany ho atsika eto amin'ny afovoantany dia tombanana saiky mitsitokotoko ihany na manila hatrany izay orana izay. Raha mahakasika ny vinan'ny maripana kosa indray tsy misy fiovana firy aloha ny any amin'ny tapany atsimo nosy fa dia manangy hatrany amin'ny 7-30 degré hatrany aty Androy sy ny atitany ny atsimo andrefana. Miakatra tsikelikely kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratry Madagasikara manodidina 7 na 20 degré ho an'ny afovoantany, manangy hatrany amin'ny 30 na 30 degré kosa zany any amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Andao farana antsika amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay dia azo orana malefaka aloha ny morontsiraka Atsinanan'ny Madagasikara raha toa ka saika amin'ny toetra aty amin'ny tapany atsimo nosy ny oram-baratra. Ho an'ny afovoantany mihazo an'ny faritra avaratry Madagasikara moa dia andrahona mety hisy ihany ny orana tandrifindrahona mitsitokotoko indraindray. Ny morontsiraka ny faritry Melaky sy Menabe kosa dia vinavinaina ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny vinan'ny maripana amin'ny sabotsy zay zao dia hiakatra tsikelikely hatrany ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany manodidina 20 na 30 degré, 7-30 degré kosa any amin'ny tapany atsimo Madagasikara tsy dia misy fiovana firy. Dia zay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.